Fahamelavana rehetra tovonandraikitra sy vahoaka mety fanandrana. Tongeky ny tenako mitsibika sy mananganareo ohatran'ireo mpiara-miasa amiko amin'ny fikamanana fity ary miara-diny koa amin'ilay mpikamana amin'izao chambre de nationale reto. Ny mampiremantsika eto moa dia ny fifanomezan-tanana amin'ny fikamanana fity sy ny jeune chambre internationale izay miaranao izay etsika izao miarovana ary ny tanjona dia ny anafona mihitsy ny tazomoka izay fantatra fa aretina mpahazo maro aty amin'ny faritra atsinanana. Ny fitsinjovana ny toerim-pahasalamana vahoaka sy ny fanampiana amin'ny fitaizam-pahasalamana ho an'ny rehetra dia efa nifandraika amintsika teto hatremanana teo ny repitsabo izay manao fizahana sy fanomezana torohevitra anareo momba izany ka ao ny amin'ny lafiny fitsaboana ankapobeny ao ihany koa ny fijerena anaty vava. Koa isaorako manokana nanareo avy jeune chambre internationale nanao izao ezaka izao manaka aminay ny fanampiana ny mpiarabelona ary nirariny koa ny tenako ny invenisoa sy ny fanambinana atrany manao vahoaka ety fanandrana ary mbola manamafy mandrakariva ny fakasoako anareo mbola tamin'ity fotoana ity. Misaotra tompoko lahy, nakasitraka tompoko vavy.